Miarabanao ny tenako androany talata fa 17 ny volana Aogositra ny Rhapsody antsika androany dia mitondra ny lohateny aza matahotra ny fahafatesana. Aleluia. Koritianina voalohany toko 5:20 andininy fa 4:20 dia milaza hoe ny fahafatesana ny fahavalo farany oresena. Misy fihavana izay tiako jerena ao amin'ny fomba fitenenan'i Paul ao amin'ny andininy fanokafana. Tsy laza izy hoe ny fahafatesana no fahavalo farany oravana. Fa nampiasa teny hoe resy kosa izy satria efa resy ny fahafatesana nefa tsy mbola rava. Raha izany no zava-misy nahoana ary mbola maro matahotra fahafatesana. Manome vahaolana toy izao ny Hebreo toko 2:4-12 ka hatramin'ny 15 hoe koa satria manana nofa mandrany zaza dia mba nandray izany koa izy mba handringanany amin'ny fahafatesana ilay manana ny herin'ny fahafatesana dia ny devoly zany ary mba hanafahany izay rehetra nandany ny fiainany rehetra tamin'ny fahandevozana noho ny tahotra ny fahafatesana. No nisoloan'ny Tompo Jesosy antsika tamin'ny fahafatesana no nahatonga ny devoly izay nanana ny herin'ny fahafatesana ho tsy manan-kery intsony. Aleluia. Foana ny fahefana sy ny fahaiza-mamono. Noho izany Satana dia tsy manana izany fahefana izany intsony. Aleluia. Inona izany ny antony? Mampiasa tetika mamitaka sy mampatahotra ny olona. Ny tahotra no mahatonga ny maro ho faty, manandevo ny olona izany, mampahangovotra sy mahatonga azy handa tsy hanao izay tokony ataony izany. Fa isaorana ny Andriamanitra, Jesosy nanafaka tanteraka ny olombelona tamin'ny fahafatesana. Amen. Mila tonga eo amin'ny toeranao ianao eo amin'ny fiainana maha-kristianina fa tsy matahotra fahafatesana intsony, tsy manana tahotra. Jesosy dia manana fahanalahidy, ny elo sy ny fahafatesana, manana fahefana amin'ny fahafatesana izy ka tsy misy tokony atahoranao intsony. Vakio ny teny manome toko hoe dia ilay velona efa maty aho nefa indro velona mandrakizay sady manana fanalahidy ny fahafatesana sy ny fiaina tsy hita. Ao amin'ny Apokalipsy toko 1:7-12 nahitanao an'izany ten'Andriamanitra izany. Hoy izy ao amin'ny Jaona toko 5:4 lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mandray ny teniko ka mino izay naniraka no manana fiainana mandrakizay ka tsy isy hoelohiny fa tafafindra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Nafindra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana ianao. Amen. Eo amin'ny faritra misy fiainana ianao tsy fampanantenana izany. Ny fahafatesana ara-batana dia vokatra ny fahafatesana ara-panahy. Raha tsy misy fahafatesana ara-panahy ao anatinao dia tokony tsy hisy fahafatesana ara-batana ihany koa. Naverin'ny Jaona tao amin'ny ampistily io teny io ihany rehefa nilaza hoe fantatsika fa efa tafafindra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana isika. Jaona toko 7:4. Aleluia. Tsarovy mandrakarivo fa tsy manana na inona ao anatinao ny devoly. Ny fahafatesana, ny aretina, ny fahalemena araka ny nolazain'i Jesosy ao amin'ny Jaona toko 4:13 hoe tsy ilaza zavatra maro aminareo intsony aho fa avy ny Andriamanitra izao toy izao nefa tsy manana inona ato amiko izy. Aleluia. Amin'izao fotoana izao arany dia manasanao anao mivavaka fanekem-pinoana izaho iteny dia ianao mamerina nazy ampandresendahatra tsara. Aleluia. Isaorana ny Andriamanitra noho ny fandresena ny fahafatesana izay nanantsika ao amin'ny Kristy, izay ivelomako ankehitriny ao amin'ny nofo dia ivelomako amin'ny finoko an Jesosy Kristy izay efa tia ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy. Miaina tsy ampatahorana aho satria fantatro fa efa tafafindra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainanao. Ny fiainan'Andriamanitra no ato anatiko dia mahatonga ahy ho ambony natoraly, tsy andaira ny aretina, ny fanahintainana, ny tsy fahombiazana, ny fahafatesana ary ny devoly aho. Aleluia. Amen. Mino fa nandray zavatra ianao tamin'ny Rhapsody antsika androany